Isarana mbola tiana arivo mitatra tamintsika izay vizotra ny COP21 any a Paris izay fa mifanindran-dalana amin'izay fionana tampony tanterahinao Paris izay hatrany dia misy ny varavarana misokatra karakaray ny fohy be famantarana ny toetry ny andro sy ny fikambanana patrakala ary eo ireo mpianatra ho enjeniera ny famantarana ny toetry ny andro izay tanterahiny sy ampandrenombo araovy hatrany ny fanadihadiana. Ndao ikajy ny tontolo iainana, io ny tanjon'ny hetsika varavarana misokatra izay karakarain'ny sampana mpampafantatra ny toetr'andro sy ny fikambanana patrakala ary ireo mpianatra ho enjeniera ny famantarana ny toetr'andro avy eo vodivorona izay tanterahana ao anatin'ny viana vaovao an'ny meteo andiany voalohany. Hetsika mifanindran-dalana amin'ny fivoriam-be iraisam-pirenena andiany faraika amby roapolo izay atao any Paris nanomboka androany ho fametrahana tonjotra amin'ny mitazonana ny fiakaran'ny hafanan'ny tany ho 2 degré Celsius hatramin'ny 24 sy hamerana ny fandotona ny tontolo iainana no 700. Nanentanareo tanora mba hikajy ny tontolo iainana ny ministry ny fitaterana, ny fizahan-tany ary ny fampahafantarana ny toetr'andro izay tonga nanokatra tamin'ny fomba ofisialy ity hetsika ity. Manentana anareo tanora, manentana anareo ankizy mba anana toetra mendrika amin'izay fikajiana ny tontolo iainana izay. Manentana ihany koa ny mpiarabely, indrindra ireo mpamboly izay mbola manao ny tavy mba hiala amin'io fomba io. Manentana ny rehetrarehetra satria araka ny voalazany mpampianatra any amin'ny polytechnique sy mpisolotenan'ny ministra teo noho ny antony olombelona ihany no mahatonga ny tontolo iaina miasimika. Nanapa-kevitra teo amin'ny gouvernement efa misy ezaka maro dia maro ny tsy ampiasaina intsony ny sachet, ezaka ataony tsika rehetrarehetra io. Tsy eto Madagasikara ihany ny tompon'antoka amin'izao fiovan'ny toetr'andro izao fa na dia any amin'ny tany mandroso misy fiatreka any amin'ny fampandrosoana maharitra io toe-javatra. Aharitra 3 andro ny hetsika etsy ampandrenomby isy ny fampiratiany trano eva mikasika ireo andraikitry ny mpampafantatra ny toetr'andro, famelabelara-kevitra ary fanentanana izay atao any amin'ny sekoly.